izay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa inanivon'ny fokotany eny dia tsy mitsahatra mikarakara fananana manabe sy mitaiza ireo tanora ireo malala-tanana ka isany zany ny mpanakanto Dodo Michel zay mikarakara fananana ihany koa ho anna sokajy vehivavy izy ty ho an'olo tokana ho an'olona sivy baolina kitra lalaovina olona sivy raha ny marina kokoa ka amin'ny 7 ny volana novambra izao no anatanterahana izay fanana zay manome fanazavana bebe koa ny mety fisotran'izay ary ny mpikarakara fisotran'ny fananana zany dia hafa mihitsy zany mitondranay azy tamin'ity fotoan'ity satria natao sélection io zavatra io izy a tsy par équipe ntsony fa mba isin'le firaisan'le mpilalao zany le mpilalao baolina zany dia naka tanàna efatra zay zany a ohatra hoe Fenorivo apita tafika Anosy Zato ary Alakamisy ireo zany dia natao groupe anankiray sélection ray ireo zany hoe ifaninana mivavaty amin'ny axe tia misy any Tosy zany Tosy zany dia raha tsika marana misy any ohatra misy any Andranona ohatra Bemasoandro dia Ambodrapeto dia Fiombonana dia misy any koa ny avaty atsimo aty zany ohatra hoe ny avaty Andorano Fotsy dia Bongatsara dia Tsefa dia feno efatra ohatran'izay zany ireo dia efa vonona mihitsy zany ny mpilalao amin'izao fotoan'izao fa hoe anomboka amin'ny tanterahana ndray andro any izy io zany zay nitapaky ny rehetrarehetra tao zany hoe aloha tonga dia ndray andro mihitsy satria fota 9 moa le izy fa nylalaovina amin'io fotoana io. Inona no antony safidianana le hoe atao sokajy vehivavy le izy ohatrany hoe matsapa zany ny vehivavy zany mitaraina aminay zany mitaraina ty aminay amin'ny hafabe izy hoe matsapa izy hoe ohatrany voapetrapetraka zany angamba zay mihitsy ny fomba filazany azy hoe zay vehivavy izy ohatrany voapetrapetraka dia zay kosa moa nanao hoe aloha raha tonga dia ho atambatra mihitsy zany atsimo ranoray manontolo atsimo ranoray manontolo mihitsy no atambatra dia nizarazaraina ohatrany io dia tapa-kevitra zany fa dia ho atao amin'ny 7 ny volana novambra zao zany ny ady-baolina dia eny Bevalala no atao izy io ka anomboka amin'ny 8 sasany maraina dia farana ny rivaniny ihany zany eo ihany koa ny finale no seo mbola misy ihany koa ny fidinany larana fahatelo. Ny amboara dia araky ny fangatahana dia amin'ity fotoan'ity zany tsy atao omby indray zany fa vola mihitsy ny nangatahana zareo satria manahirana be zany ny zarazarana raha ohatra ka le sélection reo mahazo le izy manahirana fizaraina an'le omby ohatra ka omby dia natao mihitsy hoe aloha raha vola dia mba hoe natao mahazo zay tokony ho anjarany mihitsy zany ny ankizy tsirairay.